Anatin'ny vaovao ny fampandrosoana eny fotony ihany dia tsy adino tamin'ny fampandrosoana intsony ny komuna Benato faritra Anosy ho fanatanterahana ny paikady ny fitondram-panjakana ho fampandrosoana sy fanatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka no anisany antony nanaovana foto-drafitr'asa tahaka izao hoy ny gouvernoura ny faritra Anosy. Fanadihadiana fandresena iray. Tsy misy distrika adino intsony anatin'izao fitondram-panjakana izao. Tsy nahita fampandrosoana tao anatin'ny impolotona ny komuna Benato ato amin'ny faritra Anosy. Ankehitriny niova tanteraka izany. Voajery manokana ny lafin'ny fanabeazana ka nahazo sekoly roa ny eto an-toerana. Tanana sekoly anankiroa izay ao anatin'ny fiara-miasa ministeran'ny fampianarana sy ireo mpiara-miombonantoka fiadiana amin'ny fiasan'ny ankizy any amin'ny karieran'ny mika izay iarahana ministeran'ny mponina sy ny ministeran'ny asa koa zany. Anankiroa izy eo tao Ranohendry sy Antoby Sud. Izany dia manamarika fa mijery ny ety fotony fitondram-panjakana. Nojerena ihany koa ny fampihodonana anaratoakarenan'ny komuna. Foto-drafitr'asa fanarenana ny biraon'ny komuna ny Benato Toby izay niarahana tamin'ny tao anatin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany izay nametrahana miaraka amin'ny fitaovana izy io ary manara-penitra tokoa satria misy ny jiro, misy ny fitaovana izay mipetraka ao anatin'ilay fametrahana ny fitsinjaram-pahefana eny ifotony. Ao anatin'izay koa dia nametraka koa ny fijerenany ataoko hoe ny fametrahana ny resaka ara ekonomika ety amin'ny komuna dia nametrahana tsena izany, tsena manara-penitra izay ahafahana mametraka mpivarotra mihoatra ny 70 izay anisan'ny fangatahan'ny komuna izany ary fantatsika fa ny tsenan'ny Benato Toby dia anisan'ny tsena izay tena maresaka amin'ity faritra ity. Tafiditra fanatanterahana ny paikady amin'ny fitondram-panjakana ho fampandrosoana sy fanatsarana farim-piainan'ny vahoaka no anisany antony anorenana foto-drafitr'asa tahaka izao.